Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Andriamanitro afaore ao, tompo ô faingana monjy ahy, ianao mpitahy sy mpanafakay, aza ela ry tompo. Salamo fa 7 amin'ny fofeny fitiavana no anolorana fiarabagna amintsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo-ny radio Fagnier mamitsika ity, izay onjapeo mampitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo-ny radio Fagnier ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo ve jiaby tratran'izao alahady fa 7 mandavantaona amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady fa 7 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe ray aman-dreny mpamelon'Andriamanitra. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky Exode. Tamin'izany andro izany, ny monimonina tamin'i Moïse sy Aaron tany anefitra ny fiangonan'ny zanak'Israely rehetra. Hoy ny zanak'Israely tamin'izy ireo hoe: inay ane izahay mba maty ny tanan'ny tompo tany amin'ny tany Ezipta, raha ilay nipetraka teo anelanelan'ny vilany feno hena sy ny hinana mofo mandra-pahavoky iny izahay, fa izao kosa nentinareo aty anefitra izahay mba hahafaty mosary izao vahoaka be izao. Dia hoy ny tompo tamin'ny Moïse: indro aho handatsaka mofo avy anan-danitra ho anareo. Hivoaka ny olona ka isan'andro dia hanangona zay sahaza hoaniny amin'ny indray andro, mba hizahako toetra azy na handeha haraka ny lalako izy ireo na tsia. Reko ny fimonomonoan'ny zanak'Israely, ka lazao azy ireo hoe: amin'ny aty takariva ianareo dia hihinan-kena, ary raha maraina koa dia hovoko mofo, ka ho fantatrareo fa izaho no tompo Andriamanitrareo. Noho ny hariva, indreny nisy mpampelika niakatra nandrakotra ny toby, maraina indray nisy ando mantevina nanodidina ny toby. Voalevona ny ando
dia indro hita mandrakotra ny efitra zava-madinika mandrotsirotsy madinika toy ny fanala eo amin'ny tany. Nahita reny ny zanak'Israely dia nifanontany hoe inona itony? Satria tsy fantany. Hoy Moizy tamin'izy ireo, itony no mofo omeny Tompo ho fihinanareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. N'Andriamanitra ny obe n'Andriamanitra ny asa n'Andriamanitra ny ela n'Andriamanitra ny voninahitra manakisa tsy misy fetra. N'Andriamanitra ny obe n'Andriamanitra ny asa n'Andriamanitra ny ela n'Andriamanitra ny voninahitra manakisa tsy misy fetra. Nazovy asa tanany Tompo, salamy Tompo, iao sasanapisy mandrakizay. Ianareo ny anjelin'Andriamanitra Tompo, salamy Tompo, iao sasanapisy mandrakizay. Ianareo molelanitra ambony rehetra, salamy Tompo, andro rehetra ambony ny lanitra, salamy Tompo, tapia rehetra nataon'izy Tompo, salamy Tompo, nareo masoandro sy volany rony, salamy Tompo, nareo korikita mazava ny lanitra, salamy Tompo, nareo korehetra ny anga manorana, salamy Tompo, nareo tsy hodrifitra sy rivo mahery, salamy Tompo, nareo oriafo zay nandro manoro, salamy Tompo, atsika malefaka sy mamirifiry, salamy Tompo, nareo rifanala sy andro maraina, salamy Tompo, nareo riavana sy atsika mahery, salamy Tompo, nareo ranomandry sy oram-panala, salamy Tompo, ialina maisina sy andro mazava, salamy Tompo, ifamazavana sy aizy mikitroka, salamy Tompo, tena mazava sy rao mitatao, salamy Tompo, irao sasanapisy mandrakizay. N'Andriamanitra ny obe n'Andriamanitra ny asa n'Andriamanitra ny ela n'Andriamanitra ny voninahitra mandrakisa tsy misy fetra. N'Andriamanitra ny obe n'Andriamanitra ny asa n'Andriamanitra ny ela n'Andriamanitra ny voninahitra mandrakisa tsy misy fetra. Vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy nalaigna ao amin'ny toko fahaefatra. Ry kristianina havana, izao ary no lazaiko sy ambarako ao amin'ny Tompo, aza manao fitondrantenan'ny jentily izay mizotra manaraka ny hevim-ponany, fa ianareo kosa dia tsy mba nitoy izany no ny anaranareo alalany Kristy, raha izy tokoa no renareo ka atao aminy no nampianarina nareo araka ny fahamarinana ao amin'ny Jesoa, iala amin'ny fitondrantenanareo taloha ka amela ny olon-tranainareo efa simba ny fitaky ny filandratsy mba ho avozina ao amin'ny saina amampanainareo ianareo ka hitafy ny olom-baovao izay noarina araka n'Andriamanitra amin'ny fahamarinana amampahamasinana tena izy tokoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia.
Ombatsika manakavana ny tompo tanteraka tokoa ny izany evanjely masina soratany masindajoany voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'izany andro izany no nihitany vahoaka fa tsy teo Jesosy sy ny mpianany dia niondrana an-tsambokely izy ireo nankany an-Kafarnahoma hitady azy. Ary rehefa hitan'izy ireo Jesosy teny andafiny ranomasina dia nilazany hoe rabi, oviagna ianao ny tonga teto. Namaly Jesosy, lazaiko marina dia marina aminareo. Ianareo no mitady ahy dia tsy noho ny nahitanareo fagagagna fa noho ny hinananareo ny mofo ka voky ianareo. Miasa anareo tsy mba hahazo ny hanigny mety ho levona fa ny hanina maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia izay omeny zanak'olona nareo fa izy no nasen'Andriamanitra tombo-kase. Hoy izy ireo taminy, inona ary no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Namaly Jesosy, izao no asan'Andriamanitra dia ny hinoanareo ilay nirahiny. Hoy izy ireo, inona ary no fagagagna ataonao mba ho hitanay fa ka hinoanay anao? Inona no asa ataonao? Nirazantsika nihinana ny mana tany an'evitra araka ny voasoratra hoe ny mofo avy an-danitra no nomeny azy hoaniny. Dia hoy Jesosy, lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy Moizy anie no nanomenareo ny mofo avy an-danitra izay tena izy tokoa, satria izay mofo midina avy an-danitra no manome ny fiainana an'izao tontolo izao dia izy no mofo n'Andriamanitra. Dia hoy izy ireo tamin'i Jesosy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Ary hoy Jesosy, izao anie ny mofo ny fiainana, izay magnatona ahy tsy mba ho maty, tsy honona intsony, ary izay mino ahy tsy angetaheta mandrak izay. Zany ary ny tenin'ny Tompo derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina hava malala, izao alahady 7 mandavataona izao no anomboasika nyty volana aogositra izay azo lazaina fa tena hivo ny fiomanana anatanterahasika an'izao sinoda izao. Miroso tokoa ny dinika sika, miara-dalana tokoa isika amin'izao fidiratsika amin'ny sinoda izao, sy irery sika fa miara-dalana amintsika i Jesosy sy miafina fa sy mandeha ho azy ny fanatanterahana an'izao sinoda izao. Ensika ireo vakiteny atolotry ny eglizy amin'izao lahady sotra 7 mandavataona izao, maro ny mbola sy folakevitra ary misy aza no mametraka fanontaniana hoe inona marina moa no ilana an'izao sinoda izao. Sy zava-baovao zany zava-mitranga izany fa ensika sara reo tenin'Andriamanitra, ary ireny rehetra reny manambara fa sy mandeha ho azy tokoa ny fanatanterahana azy, fa mila fahavinonana, mila an'izay fahafoizana zay. Navotan'ny Tompo tamin'ny fanandevozana tany Ezipta tokoa ny vahoaka, nefa resika fa nymonmonina tamin'ny Moizy sy Arona izy ireo raha mafimafy ny fiainana tany anefitra. Inona tokoa no mitranga amintsika ankehitriny rehefa mafimafy koa ny zavatra ehetrehetsika?
anisan'ny antony nahatonga ny vahoaka ny Israely nivadika tamin'Andriamanitra ny fanadinoana ireo zava-mahagaga sy mahatalanjona nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo, ary zany ny toetra sika olombelona mora manadino ny zava-soa isika, fa rehefa tozo zava-sarotra dia monimonina matetika. To vahoaka be fanadinoana mafo sy natoky sy niakina tamin'ny tompo tokoa izy ireo. Efa nasehon'ny tompo tamin'ny fahagagana nanasarahany roany ranomasina mena ny Mahandriamanitra mahery azy, araka ny efa averimberitsika matetika hoe Jesoa lehilahy mahery ary dia mandresy ny rasy rehetrarehetra izy. Tamin'izay dia tamin'izay Andriamanitra nanasaraka ny ranomasina mena dia nandeha tany maina ny vahoaka. I Moizy mpanompon'Andriamanitra no tantana azy ireo, izy no nivavaka niresaka tamin'Andriamanitra. Mila an'izany izao andro sika izao, mila miresaka amin'Andriamanitra bebe kokoa isika, mila mivavaka isika, fa indrindra isika miatrika an'izao synode zao. Ny Ezepsianina kosa indray dia maty satria rehefa nandalo izy ireo dia niverina toy ny teo alohan'ny ranomasina. Izay mampibaribary fa raha sy mitandrina isika dia rendriky ny ranomasina izao tontolo izao, fa indrindra izao fanatotoloina izao, ary efa naveriky isika matetika izany fampitandremana izany. Ny toetrany ny din'ireo vahoaka Israely nitanjona dia niatongavana any amin'ny tanina mpanantenaina. Ka izay koa raha mifikitra amin'Andriamanitra isika tahaka ny nataon'ny Moizy, afaka mampisaraka ny ranomasin'Andriamanitra, zany hoe manavaka ny rasy sy ny sara, ka ny rasy alevony ranomasina ao. Ary dia fantatra sika fa maro ny zavatra alevon'io ranomasina io, fa isika zay matoky ny famindrapon'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra hitarika sika, ary dia olo-pinoana isika, olo-panantenana isika, olo-pitiavana isika, ka andeha tany maina, ka ho tonga amin'ny tanina mpanantenana, na dia amakivaky ny hevitra azy, ka tahaka an'ireo vahoaka ny monimonina sy mahagaga zany. Fa teny an-dalana tany amin'ny tany an'hevitra dia ny monimonina tamin'ny Moizy sy Arona ireo vahoaka reo, satria nona sy longna. Ny fimononana nefa dia toa midika sy hafaliana, fantatra tsika zay, fanakianana sy fampiny fitokisana sy fankasitrahana. Indrisy araka ny voalaza sika teo, zavatra mahazo asika mpanaradian'ny Kristy amin'izao andro ankehitriny zao zany vo enosika izany, ary hitasika fa sy mora no nanorenan'Andriamanitra ny vahoakany. Ary dia izay koa isika raha te hanorina an'izany hoe ETA, Eglizy tranobe an'Andriamanitra, raha te hanorina an'izany Eglizy olona velona, missionnaire, tabernakla velona, dia sy mora. Ary dia hitasika fa maro ny zavatra mifamaofao, ary matetika io fimonomonana io dia avy ao anatisika ao. Ka izay indrindra ny mahatonga atsika raha te hanao nouveau départ tokoa isika, ka iroso ho any amin'ny tanina mpanantenana, izay hoe le fanorenana ny fianakaviam-ben-Janahary, ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, frately tuty, olona raiky, dia sy maintsy misy fioampenitra mahery vaika ho isika. Mila mitandrina tokoa isika, fa mbola miodiody mandrakariva ity fahavalo sy hitamaso ity, mitady andramatra fampianaranao ansika zany ny zava-niseho tamin'ny vahoakan'ny Israely. Voasela kory izy ireo no nahita ny zava-magaga nataon'Andriamanitra, dia io efa manomboka menimena sy manao esoteny, ary manankina nanome siny ny Moizy sy Arona. Izahay anie mba maty ny aleonay, izahay maty ny tanan'ny tompo tany Ezipta, raha ilay nipetraka teo anatrehan'ilay vilany feno hena sy ny hinana mofo mandra-pahavoky iny izahay. Fa izao kosa nentinareo aty an-tany n'efitra izahay mba hahafaty mosary izao vahoaka be izao.
raha zarena amin'ny maso sy miangatra zany de aleon'izy ireo ny zanona ho andevo nefa voko anina sy manana ny maizy azy sy manana ny fahafahana mbola manembonembona ny tongolon'ny Ezipta ary dia matetika isika koa no manana ny fomba fisainana izany manipoka fa sy hitovinao ka mieritreritra fa mbola ahita ny tongolon'ny Ezipta nefa isika misy no matetika manipoka eto sy hitovinao vinana ny talohan'ny Covid-19 sy ny vanim-potoana ny Covid-19 zay azo lazaina fa tena fizaliana etresika izao tena ady ny nateraky ny tikorontana maro ary azo lazaina fa lavitra any fiainana andavanandro zay talohan'ny Covid azo ampitovina amin'ny tantaran'ny vahoaka an'Andriamanitra izany izao vanim-potoana iainantsika izao sy mandeha ho azy tokoa ny firosoana amin'ny Pentecote vaovao entin'ny synode rarisika ity ka maro isika ny mavozo matahotra ary monimonina azy zao anefa ka ho fantatra sika fa nenon'Andriamanitra ny fimenomenona ny zanak'Israely satria baba no andriamanisika ray aman-dreny mpamelona no andriamanisika ary sy lavitra ny andriamanisika ary zany ny lohevitra entin'izao alahady 20 zao sy andriamanitra lavitra no andriamanitra sika fa andriamanitra eo anivosika ka andasaka mofo any an-danitra ho anareo aho hoy andriamanitra tamin'ny vahoaka ny tany anefitra ary izany no karakarain'Andriamanitra amintsika ihany koa raha manam-pinoana isika raha mana-masom-pinoana ary feno fanantenana ka iroso na dia mafy aza ny ady atrena ary sy iroso siraikiraiky sika fa hitambabe satria etan'ny fitiavana mampiombona ao amin'ny Kristy zay tokoa ary kristianina havana sy mitaza-posiny Andriamanitra fa mikarakara sika ary sarovy fa manome mihoatra noho izay ilaina azy izy enosika ao amin'io vaky-teny io fa sy lany ny sakafo ny mana natolotr'Andriamanitra ka izao ny fampianaranao asika sara mangataka ampahasorana sy ampanetretena ary dezera teo no fampianaran'i Jesoa amin'ny toerana hafa mangatady omena mandondona de ho voana ianareo izy fampianaranao ansika tokoa ary io zavanitranga tamin'ny vahoaka tany anefitra io mizaly sika izao ka ray anefa ho isika teo no Andriamanitsika baba sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika ka miara-dalana amintsika izy amin'izao synode tanterahisika izao maniry tokoa isika mba ho tonga amin'ny taninam-panantenaina ka iorina izay maha EOV missionnaire vita batemy irainaka tabernakla velona manorina ETA tranoben'Andriamanitra fianakaviam-ben'Andriamanitra fianakavian-Janahary frately tuti ka olo raika isika ziaby sarovy anefa ry kristianina ava malala fa tokana ny lalana amin'izany araky ny atorin'ny tenin'Andriamanitra norenesika androany dia ny fibebahana sy ny fivampenitra mahery vaika eo amin'ny fiainansika izany indrindra ny koendresika amin'izao synode izao sy départ zéro ho isika fa départ vaovao vokatry ny fivampenitra mahery vaika eo amin'ny fiheverasika an'izany eglizy izany ary tsy isika ihany fa ny eglizy eran-tany no miara manao synode amintsika satria ity krizy ity korontana virus ity dia sy krizy eto anivosika ihany ary sy krizy ara-pahasalamana fotsiny fa krizy maro lafo isika krizy niteraka korontana marobe eo amin'ny fiainana eo amin'ny fifandraisana indrindra ka mitaky départ vaovao mba sy ho rendrika isika sy départ à zéro isika fa départ vaovao ao amin'ny Jesoa zay fototra sy loharano manafatra antsika tokoa i Jesoa ao amin'ny evanjely fa sy maintsy miasa mba ahazo ny anina maharitra izay no mahatonga asika sy maintsy manatanteraka an'izao synode izao mba hiasa asika ary sy hiasa
very hery fosika fa tena asa amokatra ka izay indrindra araky ny teny ataosika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika de izy no anao ny asa sika ka asan'Andriamanitra ny tampera isika amin'ny synôda ka matoky arysika fa hitondra fiavozana amintsika izao synôda izao ka hitondra ansika amin'ny tanina ampanantenaina tahaka ny mitaritan'Andriamanitra ny vahoakany ho any amin'ny tanina panantenaina ka ndeha ary odinisika tokoa izany rehetra zany miainga avy amin'ireo tenin'Andriamanitra atolotry ny eglizy raha ny sakafo ara-batana no resaina de sy ampy ny miandry ny mana milasaka avy any an-danitra fa sy maintsy miasa isika ho Jesoa ary manao ny asan'Andriamanitra ary io no ampianarin'ny masindaha Paoly ao amin'ny taratasiny ao amin'ny Tesalonisianina hoe zay sy miasa oka izy sy hinana manamafy an'izany Jesoa ao amin'ny evanjely toy n'izay efa novakisika tamin'ny alahady lasa teo aoka sy adintsika fa araky ny lazaisika dia mandalina ny toko fahenina ny masindazoany isika hoy indrindra Jesoa manentana asika hoe miasay ianareo sy mba hazo ny anina mety ho levona fa ny anina maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay de izay omeny ny zanak'olona anareo fa izy no nasian'Andriamanitra tompoka sy ilaina tokoa ny sakafo ara-batana ry kristiana havana ary de hitasika ny manjoa ny havasika any asimo ka raha sy mitandrina isika dia ireny no hiatra amin'ny fiainansika raha sy miova fiovampenitra raha sy miova ny fomba fiesika sika sy ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ka noho izany indrindra marina tena ilaina ny sakafo ara-batana nefa tanteraka izay sakafo ara-batana zay raha miova koa ny foa mampanahisika ary indrindra ny fisainasika ampiovasika anana an'izay fiovampenitra mahery vaika izay ka sy maintsy miasa ary sika ary mikasaka hatrany anina maharitra amin'ny fiainana mandrakizay io lelazainy Jesoa amin'ny fampianarana tendrombohitra hoe ka sao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia ho azo ny zavatra rehetra ambaran'i Jesoa mazava tsara ary fa izy ihany no manome an'io anina io raha efa manatona an'i Jesoa tokoa isika dia aoka ho sapasika fa ny angatahsika voalohany dia ny iombona aminy mba ahafahany mamelona asika ary zay natao hoe sakafo panahy de isika mifanozo am' Jesoa ary zay natao hoe finoana ary averimberisika matetika ny atao hoe finoana dia sy inona fa Andriamanitra mila ansika mba hiasa amin'isika izy ka ho tanteraka amin'izay ny famonjena ka izay natao hoe sakafo fanahy ka rehefa manao ny vavaka nampianarin'ny tompo isika dia sarovy zay voalaza zay omeo anay anio ny anay isanandro ka inona moa ny tianambara amin'izay fa tafiditra ao amin'ny fiainansika i Jesoa ary mandray azy sika amin'ny alalan'ny Eukaristia io no sakafo faratampony ary io no lazaisika ho loharano sy fototra ny fiainansika ka miasa ianareo i Jesoa mba sy andro tolorana fotsiny ary mba hazo hanina maharitra ho an'ny fiainana mandrakizay izany hoe iombona amintsika ka ny asa ataosika rehetrarehetra dia asan'Andriamanitra ary manomana ny fiainana mandrakizay omeny Jesoa mamaim-ponao ansika ny teniny sy ny tenany kanefa mila ny fandraisana anjara avy amintsika izy mila ansika andray atanana zany hoe ahatonga asika ho EOV missionnaire raha fitinina ary zany rehetra zany dia azo lazaina fa sy mahazo mipetrapetraka insony fa indrindra raha te ho tafita isika zany hoe
ho tonga amin'izay fivelarana ny maha olona sy ny olon-drehetra izay, ary zay ny sitrak'Andriamanitra ahitasika an'izay fivelarana izay, ary zay ny tanjony izao synôda izao. Mianso asika tokoa ary Andriamanitra irosy lalindalina koa anova ny tontolo-pinoana, zany hoe ny fifandraisasika amin'Andriamanitra mba fifandraisana ray sy ny zanaka ary ao anatin'izay finoana fanantenahana ary fitiavana izay, ary irosy lalindalina koa isika anova ny tontolo iainana ka anana tontolo iainana zay sy mamoritra asika isony sy manapotika ny zavaboary isika fa ikolokolo ikarakara, ary dia izay moa ny vocation sika hatramin'ny voalohany naharen'Andriamanitra sika anova ihany koa ny tontolo-piaina sika dia sinona fa ny fiarahamonina, ka ho fiarahamonina mifampisimbona sy mifanasoa ao anatin'ny fikasana ny soa-iombonana, entan'ny fahamarinana sy ny fihavanana sy fihavanana sady kristianina no malagasy, ka ahatonga sika tokoa amin'izay fivelarana ny maha-olona sy ny maha-olona manontolo izay. Toy ireo vahoaka nanodidina an' Jesoa dia velim-panontaniana ihany koa isika, ary dia mety ho feno ahiahy azy, inona ary no ataonay ary inona no ataonay amin'izao synôda izao mba hiasanay ny asan'Andriamanitra. Zay ny fanontaniana napetraky ny vahoaka nanodidina an' Jesoa. Ny valiany Jesoa hoe ny inonareo lay ny rainy, dia izay tokoa no lalana izy rosika, ary zay no tanjona tanterahisika amin'izao synôda izao mba hitombo hivelatra ny finoansika any Jesoa, ka izy eo anivon'ny fiainansika ary ivon'ny fiainansika. Ny zavatra andrasana amin'ireo vahoaka nanodidina an' Jesoa ireo zany, arak'izay voalaza zay, dia ny inony an' Jesoa ho hirak'Andriamanitra. I Masinday Zoany ihany no efa nilaza fa izay rehetra mandray an' Jesoa dia nomena fahazahoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ka izay ihany koa ho ansika engany isika anana an'izay finoana izay atoky an' Jesoa marina, aoka ho fantatra sika na dia efa nahita famantarana azy ireo vahoaka ireo, tahaka ny vahoaka tany anefitra, dia mbola nangataka famantarana tamin'i Jesoa sy nanao famantarana vaovao isony i Jesoa, fa fanazavana no nataony tamin'izy ireo. Ary dia izay koa ny ezahsika amin'izao synôda izao mba hamakafaka isika andalina, ka ho hitasika ny fototra n'izay finoansika izay, ka irosisika lalindalina sara, azosika onina sara zany ny antony anova sika n'izao synôda izao. Ny fandaliana mpinoana sy maintsy mandinika ny anjara toeran'izay finoana izay sika, tsy maintsy mandinika ny anjara toeran'ny katesisy na ny asekoly na ny amin'ny fianakaviana eglizy kely na ny amin'ny eglizy fiombonana na ny amin'ny eglizy fototra any amin'ny eglizy iraka katraty amin'ny diosesy. Ary dia izay ny dingana voalohany sy maintsy ezahsika amin'ity taona fanomboasika ny synôda ity. Ambaran' Jesoa tamin'ireo nieno azy ao amin'ny evanjely fa Andriamanitra no nanomeny mofo avy any an-danitra fa tsy Moizy akory. Efa nomeny ny vahoaka ny fahiny io, ary omeny ihany koa ankehitriny amin'ny alalan'i Jesoa. Ny mana tany anefitra dia mofo avy any an-danitra fa sy mahavelona mandrakizay, famantarana an'ny Eukaristia io. I Jesoa kosa ny mofo velona nidina avy any an-danitra, sy mofo ny fiainana fosiny, fa mofo n'Andriamanitra misy, fanomezana lehibe indrindra. Avy eo dia nangatain'ny vahoaka zany mofo zany, Tompo, omeo anay mandrakariva zany mofo zany, ka nivalian'i Jesoa hoe izao ny mofonaina izay manatonay sy mba honona isony, ary izay mino ahy sy angetaeta mandrakizay. Ka aoka ny ararotsika tokoa izao fandalinana amin'ny synôda izao ametraka n'izany loharano sy fototra ny fiainansika izany. Synona isony ary tsy angetaeta mandrakizay tokoa manko ireo izay manantona sy mandray
mitoetra ary mifototra tanteraka am' Jesoa nona sy mangetaheta asambarana afaliana ary fiadanana tokoa ny olona raha sy ao am' Jesoa fa izay ao am' Jesoa dia miova ny fiainany ary de zay no antenaitsika amin'izao synôda izao i Jesoa misy manko no manome ny tenany ho an'izay manatona azy ho antsika amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny Eukaristia no anatonasika sy andresasika an' Jesoa mofinaina ary resasika tanteraka aminy inoasika sy raisika ao am-pony ny vatana mandrany ka izay indrindrary amakivaky an'ity volana aogositra ity sika miroso atranisika amin'izay fiomanana ny fanokafana ny synôda izay ka hidirasika amin'ny fandaliana-pinoana ka ahatonga sika hoe missionnaire tokoa ao kanefa ry kristianina hava fa mila toe-panahy ny fivelomana an'izay synôda izay mba hitondra amin'ny tena fiavozana marina voalaza sika eo ambony mba ho tonga amin'ny tanina mpanantenaina tokoa isika izay indrindra no ambaran'ny masin-dapoly ao amin'ny vaky teny faharoa voandrenesika teo mananatra sy mampitandrina ireo kristianina tany Efezy masin-dapoly mba asianana fitondran-tenany gentily fitondran-tenan'izao tontolo izao fa miova ka mizotra manaraka ny hevitry n'izao tontolo izao ka aoka risika andray an'izany fananarana sy fampitandremana avy amin'ny masin-dapoly izany koa mba ialasika amin'ny izay fisotonana sy ny fitaritany izao tontolo izao sy ny rendrarendrany satria aoka ho sapasika na dia andalina mafy azysika tsy ahita ny Jesoa eo anivon'ny fiainasika raha sy miova ny masosika raha mbola masony izao tontolo izao no izeresika ny eglizy ny finoana raha sy mibebaka isika dia sy ahita an' Jesoa ka sy ahita an' Jesoa mofinaina ka sy ahomby izay rehetra ataosika raha fitinina ny tiany masin-dapoly ambara dia sy maintsy zary olom-baovao ao amin'ny Kristy isika zany hoe sy maintsy mandao ny zavatra sy zarizary atolotra n'izao tontolo izao zay manadoka asika mitarika asika amin'ny lalakafa aoka olom-baovao mitafy fiainam-baovao sika ka ny toetra sy ny fomba taloha sy mifanaraka ny maha eo ve missionnaire dia ilaina avokoa ho indrindra masin-dapoly mananatra asika hiala amin'ny fitondran-tenanareo taloha miala amin'ny fitondran-tenanareo taloha ka amela ny olotra nainy anareo efa simba ny fitaka ny filandrasy mba ahavozina ao amin'ny saina mampanainareo ianareo ka hitafy ny olom-baovao izay naorina araka an'Andriamanitra amin'ny famarinana ho mba mpamasinana tena izy tokoa ka izay no antenaisika vokatry n'izao synôda izao ka amin'ny hitasika zany rehefa tolorana akanjo fosy izay atao batemy ary dia enitsika ny teny ataon'ny pretra amin'izay fotoana izay olom-baovao izao ianareo mitafy ny Kristy iny akanjo fosy madio iny anie aserovanareo ny fahamboninana nandratana anareo ny havana amin'asakaiza na amin'ny teny ataony na amin'ny ohatra omenany anampy anareo atahiry azy sy misy pentina hatrany amin'ny fiainana mandrakizay ka izay indrindra ry kristianina havana no tanjona tisika ho tratrarina amin'izao synôda izao mifanontona sy mifanampy sika samy kristianina mba samy izotra amin'ny lalan'ny fitiavana sy ny fahamasinana ary ny fahamarinana ka hiaina ny tena mahazanak'Andriamanitra marina sika olom-baovao mitafy ny Kristy ho eo ve missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona ry Jesoa tompo ny ray tokoa ianao amelona anay ny rainao koa ny eglizy
hitondranao mofo velona miaradalana amin'ny synody izahay zao ary de manatena fa eo anivonay tokoa ianao ka ny fahasoavanao anie anampy anay avao ka hovonina anasara ny rafi-piainana ka hitondranay amin'ny fivelarana ny mahaolona sy ny olon-drehetra ne izahay sy afenina fa voagezan'ny fahantrana amin'ny lafiny rehetra ara-panahy arasaina raha-batana izahay tanteraka izany raha mahay mifampizara izahay ka sokafy ary ny fonay masiny Maria renin'ny eglizy io toany ny ezaka rehetra ataonay mora kivy ary variana amin'ny zavatra ety ivelany izahay toano ambavaka izahay mba ahay anokatra ny masom-pinoana ka mba hahita tokoa an' Jesosy zanakao mofinaina ka rehefa mandray azy zary tabernakla velona takanao izahay masinday Josefo ray mpiaron'ny eglizy eran-tany mivavao anay amin'izao ezaka ataonay amin'izao firosona amin'ny sinoda izao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.